Ity andro ity dia mampatsiahy antsika fa zo fototra ho an'ny rehetra ny fahazahoana sakafo azo antoka sy salama. Ny vinana apetraka Andriamatoa ministra ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo araky ny toromarika Andriamatoa filohan'ny fanavozana repoblika dia ny ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay misitraka sakafo azo antoka sy mahafeno. Mba hatatrarana izany dia nataontsika lahara-pahamehana ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpanjifa sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ara-pambolena. Manomboka iny atsara ny fiarovana ny kalitaon'ny sakafo ary isany mandray andraikitra voalohany amin'izany izay atao miasa na ministère de l'agriculture sy ny souveraineté alimentaire amin'ny alalan'ny direction de la protection des végétaux. Ao no manomboka ny fiarovana ny volo, ny fanaraha-maso ny fampiasana akora simika ho fitandroana ny fahasalaman'ny mponina sy ny vokatra malagasy. Ary izany zavatra izany dia manampy be dia be amin'ny fanokafana tsena sy fanamafisana ny fahatokisana amin'ny vokatra vita eto Madagasikara. Anio izay atao miasa dia manao antso avy amin'ny rehetra na fanjakana na mpamokatra ny sehatra tsy miankina ny mpanjifa ny mpisehatra rehetra tsy hanavana mba samy amindray ny andraikitra eo amin'ny fanajana ny fenitra sy ny fomba fandao tsara amin'ny fikirakarana ny sakafo. Amin'izao andro iraisam-pirenena ny fiantoana-pahasalamana sakafo izao fa ihany koa ny faha-roapolo taona ny Comité national codex alimentarius dia faly izay manentana ny mpanjifa ny mpiantsehatra rehetra amin'ny resaka ara-tsakafo mba hanaraka ny fenitry ny codex alimentarius fa ihany koa kirakira sy anao izay fomba rehetra fomba tsara mba hahazoana sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana satria ny resaka sakafo tompoko lasy tompoko vavy dia zo fototra ny mihinana sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana tsy azo tsonontsony afiny izany ary indreto izahay miara-misalaha miara-mientana mba amin'izany fiantoana ara-pahasalamana sakafo izany fanjakana sehatra tsy miankina rehetra miaraka misalaha araka ny lohahevitry ny resaka fiantoana-pahasalamana sakafo moa dia andraikitra andraikitsika rehetra ka totosandroany zany izay lanonana fanokafana atao fomba ofisialy izay ireo fankalazana ireo maromaro ny fenitra izay takin'ny codex alimentarius satria o codex alimentarius moa zany dia misy karazana tontan-datsoratra izay manana ny samy manana ny azy mahakasika ohatra hoe fadiovana ara-tsakafo mahakasika resaka vokatra dia izany zavatra izany zany tompoko dia hita eo anivon'ny roy ny site internet codex alimentarius maro ireo fenitra eo amin'ny roanjato isa mahery ny efa novolavolaina teo anivon'ny codex alimentarius izay fandaharan'asa ny FAO SOMS ny fona tamin'ny 3 ambin'ny 7 sy 9